Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fampielezan-kevitra tokoa isika n'izao fotoana izao 10 andro tao aorian'ny fiandohan'ny fampielezan-kevitra izay ara moa dia mbola maro amin'ireo mpifidy ny tsy mbola tapa-kevitra amin'ny olona hofidiany amin'ny fifidianana tamin'ny olona enina izay nametrahana fanontaniana ary dia telo ny tsy mbola tapa-kevitra ny roa efa manana ny kandida hofidiany ary ny iray kosa mieritreritra fa tsy mitondra ny ninona ho azy ny fifidianana. Mbola tsisy loatra amin'izay koa. Tsy tapa-kevitra. Mbola tsy miditra ny anda tsara zany aloha mbola varotana ihany tena mampitantsay. Mbola tsy hen'ny resaka hoe programme nasan'ny candidat mbola tsy nihembotsy loatra amin'izay mba vao hanomboka ihena hatao amin'izay. Efy vao mifidy. Mbola vao manaraka vao mijery fotsiny aho ary tsy mbola tsy dia ohatrana mihitsy saina. Mbola tsy dia fantatro loatra. Nefa tafiditra anaty misy fifidianana tafiditra. Vao mifidy. Nefa manaraka ilay fampielezan-kevitra reny tsy dia manaraka na amin'ny tele na nefa vonina hoe andeha hifidy ve ilay amin'ny efa anaty misy fifidianana. Fa manana ny olona fijiko izany raha fataka dia melo fa tsy hoe sendasendra fa hatramin'ny hoana mihitsy dia fataka hoe tiana nanao tanraza fataka hoe tele holy ihany Mifidy zany tena hifidy mihitsy ary mandefa na olona hifidy satria raha vao tsy mifidy ianao dia mitary mahazana ny zavatra tsy mety. Tena amiko aloha ilay fifidianana raha ohatra anazy aho tsy mifidy. Fa tsisy tonga eo ohatr'izao daholo any ilay vahoaka zany mijaly. Tsisy mody vava fotsiny ny sasany hanao an'izao fa tsisy tetikasa mba hoe any. Mba hoe mandamina tsara hoe hanao an'izao na hanao an'izao mitovy ihany. Ilay izy zany aloha raha fahitako an'ilay izy dia vazany tena ohatrany hoe mametsaka an'ilay izy fa dia gasy mandotsaka vaky fotsiny. Fa raha ohatrana mihitsy za tsy mifidy. Zo ilay mifidy fa zaky na aloha very zo mihitsy toko izay no mifidy. Marina zany mifidy ho anao anefa tsisy tombontsoa afakory ilay izy. Mampisalasala be izy manarasala be. Manarasala be raha zao hoe fandeha zao fa tsy efa iainana ny tsy maintsy hoe zay. Efa ao anaty misy fifidianana. Tamin'ny fanamarina ireny zany dia mijery izay tsy tao tsisy tao izay rehetrarehetra mipetraka tao amin'ilay toerana dia namarinina ilay izy sendra nanao tamin'ny tany izany dia mijery tao dia tsy tao ny anaranay mianakavy dia teneniko an'ilay olona hoe tsisy ato izay eo tamin'ireny moa mbola azo atao ilay hoe ato izy amarinina ao izy soratana ndre mandeha amin'ilay cahier iray ity dia nalefa ilay cahier tsy fantatro ve izao ny taty aoriana hoe tsisy fanamarinana intsony taty aoriana.